radio 4 megahertz. Atolotry ny radio l'ambassadeur ho anao anio tontolo miafina ireo lalao ny tantara Solofo, Gudze, Eva, Simonette, Saondra ary Aina. kely aloha zafady indrindra fa ny andro koa mamay be loatra. Ay. Tiary. Ay, misaotra. Fa reraka fotsiny ny tany ahy. Fa hoana? Fa angamo izy tsy mitady mpampianatra indray? Mitady mpampianatra mihitsy izy fa eo amin'le karama kely loatra e. Ohatrinona zany? Tsy haiko sao dia mba mety aminao ihany aloha fa angamba tena ohatrany tsy maharisika an'ilay izy roa alina lasa rahitsy. Koa maninona raha raketiny? Volana izany? Eny, manaika fa vola. Fa ny frais mandra-pahatongany amin'ny école mbola ohatrin'ny isan'andro koa. Tsy voatery dada, afaka mandeha bisikileta ianao sady fanatanjahantena ho anao koa izany. Fa kely loatra anie izany. Eny, aleo mihina kely toy izay mandro fotsy e. Sady ngamo ianao miasa isan'andro. Zay angamo ny tombony. Dia ahoana ho raketina ve zany sa ahoana araka ny hevitrao? Fa inona aloha zany no teneninao tany? Za tsy niteny betsaka fa le karama ny tonga dia niteneniny dia alao aloha za handinika. Sy tonga dia raketo ranga. Dia tsy andrasana ela zany fa iverina any ara-pitso maraina. Ie. Ay, ndahoary. Sady mpampianatra be dia be a. Raha vao ela loatra koa ianao dia songonan'ny olona ny toerana. Amin'izao ny asa manko sarotra be mihitsy vao mahita azy. Izy aloha izay ihany fa le tale koa nge efa mahalala an'ilay olona manana trekefa fa tsy le olona sambosamborona vetsy avero hoe manana diplôme dia afaka mampianatra nefa zavatra tsy spécialité ihany koa le izy. Dia classe de firenena daholo zany no tazominao ao? Ohatran'ny troisième ihany aloha no niresahany tamiko a. Mety zaniko. Alors fa rapitso dia miverina ny aminy. No ariny eny. Hoe ahoana? Ohatra mba lasa kely ihany any saiko. Tsika sianao moa zany dia mpianatra foana mandra-pahafahatsika. Koa atao ahoana ary? Zara aza misy asa. Fa ny tena olana koa nge dia izao e. Le miady amin'ny ankizy mihitsy ny any tena makaleo ahy. Mahaditra ny eny ankizy amin'izao e. Dia ianao koa ve dia mbola tsy zatra ihany e. Io nge asa tsy mafy satria tsy miasa vatantsika. Mba efa fiova tao ahoana moa e. Zay zany e.
Lucia. Manahoana bebe? Fa vao andre. Tsy misy fa zaho abedin'ny papa sy mama fa tsy maharaka mihitsy aho ony rehefa any am-pianarana. Dia ahoana? Dia nalefa amin'ny papa hanao kora tiako. Aty amiko ve? Ie, ray aminareo sy dada be. Tokony mba miteny izy aloha vao manapa-kevitra ohatr'izany fa zay ngiato olona tery be e. Za koa olona mampanao kory foana. Dia ohatr'izay koa ny dadabe anareo. Zao hitandry zao fotsiny aho zao ohatrany somary tsy dia savakely dia makamakaina ato an-trano. Fa isan'andro aho tsy eto mihitsy. Alina be ary vao mody eto. Dia ahoana izany? Ka androany ny alarobia ariva e? Ieno a. Ka nalarobia ariva anie za mampianatra foana e. Fa inona nefa matiera tena manahirana indri? Matematika sy fizika ihany io tsy haiko lava io. Korany amin'ny mpampianatra anareo ki manao koro a. Kozary ny raha amin'ny papa aty ve dia? Ka tsy hitako mihitsy ilay fotoana ampianarako andriko. Za rehefa lahady mivavaka. Ary raha hoe miaraka amin'ny bebe makany ampianaranareo? Tsy mety izany. Dia ahoana izany? Farafaratsiny nga hoe rehefa vakansa. Kanefa moa atao inona intsony koro amin'ny andro vakansa. Aleo ary aloha dia teneniko an'zareo izay e. Izay mihitsy ki mety a. Dia mba mianara tsara fa ndrisy klasy d'examen mila miezaka mafy mihitsy fa savarim-bariana. Indri ve izany? Izany amin'ny matera rehetra fa mba miezaka ihany fa ilay ny teneniko amin'ny bebe teo hoe matematika sy fizika hoa tena tsy arakako foana. Ny tena izy amin'io a rehefa misy correction ao ampianarana dia amin'iny ny tena manaraka be mihitsy raha misy zavatra tsy azo. Fa raha vao amin'iny ndry variana kely tsy mety ho azo indri mihitsy ilay leçon. Dia tsy haiko loha bebe fa ilay izy tena ohatrany sady ilay izy koa tsy tiako mihitsy. Aza manao an'izany ndry fa io nge na tiana na tsy tiana tsy maintsy atao any amin'ny examen e. Ga misy choix izany. Eny ary moa e. Veloma ary fa andeha za bebe. Eny kia, izay dia mampamangina amin'ny dadanareo sy mamanareo any. Fananinona indray ty ianao to nody e? Zaho aray ny tena tsy salama mihitsy a. Fa tsy salama maninona e? Ohatra manavy izany foana dia ny haiko amin'io a ohatra latsaka be izany. Tsy mahavita zavatra mihitsy a fa dia mipetraka teo eo. Farany a ny heran'ody fa le directeur ao rehefa sorisorena izany satria tatoato aho izay dia nody foana. Ohatrany tsy faly mihitsy izy kanefa nie tsy fidiny. Marina kosa ny azoko. Aiza koa dia ody lava tsisy faran'izao. Ka tsy fidiny aneo aho e. Tsy eo aminao ny toerako fa tsy hitako izay tenenina azy fa tena marary a. Manavy a. Zara vao sakitaraina aminao mihitsy hoe sao dia tokony andeha dokotera ihany. Ka tsy maintsy ho izay zaniko. Ary sao dia mba tsy ampy calcium mary ianao io. Izay no mahatonga an'izany. Ka voainga kely aho izany anao traitement calcium mako. Ahoana ny anaovanao hoe tsy ampy? Efa tamin'ny vina marina moa iny. Tamin'ny tapa-bolana. Dia inona fotsiny no mahatonga an'izany hoe malemilemy. Saro sao dia mba miakatra ny tension-anao io e. Dia tsy haiko aloha e. Fa tokony andeha dokotera aloha tsika. Ka zanga raha afaka miaraka aminao.
fa jereo reto zavatra mbola ataoko tsy maintsy ianao rery ihany no mandeha any eny e tsy maninona ka fa tokony mba mamonjy any am-pianarana kosany ianao fa na dia ny fianaran'ilay ankizy ara tapaka lava eny e ezaka masika be loha izao dada sy ny antsika jery ary zao otra masika dia kapohany ve tsika raha voavoaka tato koratsinona koko aiza koa izy ve tsika ary ve mampatifaty kely zao dia kapohany eo ahoana sady mahafinaritra ato za tsy hivoaka tato dia tsy hitany dada sy ny zany za aloha tsy hivoaka ka indrindra hivoakany za tamana ato ko tsika ary tsy maintsy mivoaka ko rehefa izany teny hoe tsy maintsy mivoaka tsika kohatran'izay fotony hoe rehefa lehibebe tsika dia mivoaka tato amin'izay dia mahita ny dada sy ny zandra iza nga zao ny ataony anarantsika tena tsy haiko za ngamba zao ataony hoe Julien dia ndry mety ataony dada sy neny hoe mety hoe Ange zany ve ie satria za ohatra ny anjely zany ve za tsy ataony hoe Célestin fa ahoana ka mba avy amin'ny hoe Céleste ciel any an-danitra ve ye sara ohatra ka hoe sa ve tsika ihany manome any anarantsika so dia teneniny zareo hoe mba ataovy izany anaranay marina re dahoana ny tenenana anazy an'izany ka zareo ary tsy miresaka amintsika zay ndray tata fa mitabataba be lesa fa inona koa ary zany resoazareo zany hoe nona tsara hoe matahotra be tena matahotra be nge tena masika ny dadantsika sindry matahotra zoky dia tsika sindry ve zao efa manana zoky tsy fatako tsy haiko zany tiako be raha manana zoky za efa manana ny any amin'ny dada sy ny zany teneniko zany fa za le zany nonona indra ny tokony ataotsika ndrity koa isaka metsika kely zao dia nona foana ko za nona beko ka mamaro mbola tsy misakafo dia inona ny ataotsika sindry ao sy mamono koa zany teneny hoe izy ko za rehefa miteny izy tsy maheno mihitsy dia tsy maintsy miandro alohako mamao koa tsy naza koa zany miteny ko am'izay ela dia be nona fa koa za za nona be dia inona ny ataotsika zany fa tsy maintsy miandroko
aza hitako moa ny eny ka matory tsy misakafo indray reo veo e tsika no mijaly misy mako n'izay manao an'izay foana hatramin'ny misy tsika dia ohatrany tsy azoto misakafo mihitsy izy inona zany jalytsika sindry ko raha vao amin'ny alina indray zao dia makarary andolo be raha hoe maraina indray izy vao misakafo ndao izy tenenitsika raha pitso raha vao matory tsy minakan'izany izy manao an'izany mineny fa mijaly be zay andao tonga dia hohanina daholo ny sakafo ny rehetrarehetra dia amin'izay izy nona dia amin'izay izy mihinana foana misaotra anao mankafy ny radio l'ambassadeur 104. ny anaranao ary hoe madama azafady ny anarana feno ve dokotera fiantsonanao fotsiny ny rintso firy taona 45 ans ao ary loha milanja e mikary eto ambony ty balance ty tantarao amin'izay aleny manjoanao madama zaho dokotera tao anatin'ndray volana zay dia malemilemy be tsy mahavita zavatra mihitsy misy fotoana ary ohatrany fanina mihitsy mandritra ny tontolo andro sa mety misy fotoana mba stable kely ihany matetika be ilay izy dokotera mandritra ny tontolo andro iny mihitsy dia zay teneniko anao zay ny tension anao nefa to normal be zany fa inona aloha ny asanao mpampianatra tompoko reraka ianao amin'le asanao ngamaka nefa ngia taloha tsy mpanao an'izany fa efa io foana ny asako dia inona zany dia tsy haiko dokotera fa zay indrindra mahatonga ao aty aminao so dia midécalcifé ary ianao ty raha zany nefa voaingakaingana ny inona calcium manao analyse ny hitako mety aminao zany satria misy aretina tsy ampozina nge amin'ny fotoana fahalebiazana ohatr'izao dia any amin'ny analyse no ahitana azy eny ary tompoko dia nefa tsy maintsy miandro rapitso satria ianao zao efa ny sakafo dia tonga avamaraina fotsiny eny ary dokotera dia amin'ny firy zany any tonga eto amin'ny valo ay eny tompoko inona vaovao to tonga ty ampianarana mihitsy ianao misy zavatra mampalahelo fa misy inona fa nanao ahoana le tare amin'ny dokotera nandeha tany dia natao daholo ny zavatra rehetra nanao analyse dia tsisy inninona dia naseny nanao échographie dia be voaka hony andriamanitra tena mariny teo tena nitomany hatrany tsy hitako izay natao so dia mba eko mandaingy zany dia anao ve adaly ohatrany tsy mampino ana efa hoe zaniko andao aloha ary atoko tany mihitsy fa mierikerika daholo reto ankizy reto ndao ary
dia izano a valaketraka hoe inona ary ty ka izany zay mahatonga na marary foana io a zay mahatonga hoe zao koa manko zavatra teneniko anao a misy fotoana koa te andoha be dia marary lohako dia fanina ka izany aty be voka hony zay zany vao fantatra mazava tsara fa ianao le tiatory be reny foana koa eno a dia tsy hitako izay atao fatika lohako tsy nabosiko tena tsy nabosiko dia ianao ve tena mino marina hoe marina zany voalazany koa zany mino a amin'le toe-batako satria isaky ny be voka dia ireo zavatra rehetrarehetra reo no mitranga tsy possible aloha zany a fa ianao ane efa 50 taona lasaka e ohatra kory mamandrikana eny ara 7 taona mbola niteraka an'io raha ny atsika dia inona ny atao e ko zay nge no alehako aty aminao hoe inona no atao sady mangovitra tena mbola tsy niatrika zavatra ohatranyity aloha sady mahamenatr'olona ny amin'reto ankizy efa lehibe ihany koa zany indrindra manko afa-baraka mandana ary aloha mody dia any an-trano ka mba mandinika izay tokony atao e eny ary sady makaina ianao nge zany resaka ny dada sy neny zany eny lavy eniko zany ka fa ina ndresany zareo ohatrany tabataba be zareo way zareo marina nge ny foneny fa midobodoboka be fa misy inona ndray ary za koa ary zany te hitomany be za koa malahelo be za jerefa mitomany ingeny eny e way fa maninona neny za koa zany malahelo ary to mitabataba be marina zareo ny eniko nyteneny teo zao mba ialana tory be a dia hoe tsy tia zareo ontsika ay fa maninona tsy tia fotsiny ony dia hoe ohatrany hoe vonoina ontsika selava zao matahotra za koa ary zaho kosa nefa tsika ary mbola tsy nahitany zareo korany te hitomany be aza mitomany zokoa manjary mitomany koa nge za e za koa zany tsy tia an'zareo reo fa tsy tia atsika izy aza manao an'izany moa ilay zany hoe vonono ntsika ka reo nge dada sy mamantsika foana e nga tsika nisy raha tsisy zareo koma tsy tiako be zany ataon'izany dia inona ny ataontsika sindry inona ny ataontsika zelahy eo fa dia efa miandra an'izay ataony zareo eto zao izy ny tompony safiny za zany nona be a sady neny efa firy andro zay tsy mihinan-kanina mihitsy dia laza nona koa tsika zelahy dia ho dakadakako ndray kibonena aloha fa tsy miavitra antsika mihitsy nefa tsika tsy sakafo mihitsy zay
so dakadakako any kibony aza tao mafy be kosa letra zay zay fa enla jereny tana ve tana za mikitikitika atsika zany zay so manampitamby atsika indray mba misakafo marina izy ka raha indriko nga nono nona beako nga ela rery malala nona raha mifanaovako aloha de rahetry fa sainginao zao efa lehibe de tena sarotrarotro ty a tsy maintsy mitombo kely noho izany ny sarana maninona moa raha mijanona amin'izay rahety zay mamasendra tena tsy vitako ia asireko ane zany de tsy mety zany tena tsy mety ho a 5 alina sy rahety tsy latsaka eny ary de tsy atahorana ve efa miteny amindray aho hoe asireko io zay mahalafilafo kely azy de le vola ve ataondray manome ye zay mihitsy ka tsy azo asiana resitra zany de ahoana zany le vola ty amiko aty manko zao tsy ampy fa ohatrinona ny any aminao raha etsiko zay manko mba enokeniko kely de zay no entiko de apetraho aloha zay de ateo ny ara-pitso fa tandremo nefa sao de manao kinanga tena mitondra loza io tsy mivazivazy amin'ny fameno-bolanao aho fa ateriko raha vao malalaka kely fotsiny fotoanako ye mety anaraka hatramin'ny andehibe mihitsy mantsy raha vao manao vazivazy eo ndry ao aloha mekary eto ambony fandrina eto tsy maintsy orona masy ty ingao aloha ny akandro ary efa hita zany kibondry zany efa ngezangeza mihitsy a zany ve ye sa tena ngeza fa indringa mba manao akandro mifitipitina de zay nohatrany hoe makelikely azy rehefa tsy ao anatr'akandro ngambany fa firy moa zany zao zanakareo alohany ty enina kay kosa efa be da beko tsy maninona raha esorina nareo koa ne miandry efa hozokony be vao miteraky ko ngaza hito na mpoiziny zaza tsy mirinana hito e zay mahatonga anahako anala anazy aty aminao ao ary atory am'izay ny tongotra de miaritra kely fa tsy marimarary otrindriko mafimafy eto amin'ny ambavafondry eto ay oka aloha fa marary be ka tsy maintsy atao mafimafy e sepitra zany ataonla zany tsy manina za ko ary tery be mikisaka moa sy kisaka makasaka lava mikisaka be aty misy manosika be zany ay sepitra ay sepitra be za ko zay okaloha ary makainakely aloha ohatrany afatany izy zany mamasendra tsy maty zany zy e marary be efa firifiriny nataoko mbola tsisy maty zany na ray aratram'izay mandeha raha be ako ka efa sady andeha izy zay aloha hijanona indray ka ajanona hoana indray raha matotria ngamba lesy zany zany ngamba leko amon'olona teneny dada sineny ngamba vonony am'izay ve zany tsika ary misy olona miresaka amineny zany a sady ohatra ny olona masika ao be ary ao zarena le mandeha za koa matahotra ay zay indray
tena marary ingeza marary be ny loha maty tsika maty zany zao tsika e mbola miandro e mbola mbola fanafody ndry neny taikaka rehefa raha matisy zavatra ivoaka ary neny marary be mikepoka ny lohako marary be nge ianao raha nga manao nao foana mihitsy a fa nga moa za rehefa nyteny hoe ho asorony io zaza io dia many amin'ireny zaza ny anasirana azy zaho jereva ny ainao reraka be ngamo ny dokotera mety hanala zaza zany sy tsy mety manala zany na ny zazy famaza fa misy olona any anazy zany fa misy olona ho any zany efa teneniko anao zany afaka manala tsara n'io mihitsy sady izy tsy mila vola be dia ahoana zany fa za koa ary saky matiko jereo ny ianao zaniko nitsindry mafy be tena mafy be nkipoko olona efa efa ianao koa nge zany efa ila ho asorony ko ny ainao e raha sanatria moa tamin'izay ianao no maty dia ahoana zao ankehitriny zao a dia ajanony io tambavinao io fa misy fanafody omenanao ty fanafodinina dia mbola asianao fanontaniana ihany ve hoe fanafodinina fa reto no hoaninao reto no mahainga anazy fa ary ho any io tambavitambavinao io le fanafody ve manafaka azy loha e eka inona indray e fa ny atahora kely aminao ty zao raha manao hémorragie atao trano ato tsy maintsy hamonjy dokotera ihany tsika dia ho tratra eo ny nafenina ka atao hoana ary e tsy hita zay hevitra tena marary a zany a miatsy mahazo aina fa takizay tsy tany amin'le mamasendriny tokoa zay ny ianao zay ianao koa moa zany dia ohatrany hoe mandaja ka ianao manao zavatra tsy ampiheveranako tsy mba mifampiresaka ty amiko akory mivavaha tsara ianao mba tsy haninona fa tsy tia hita aza mpitahorinao amoa e sady jereo ty ianao fo tsy atratra kely ary dia ahoana tsy asa indray zany androany za ary fanina beko vo mitsangana za dia milika rapoka miandro madama amin'ny fahasalamana fa ianao nge efa lehibe e eny e ko le izy koa raha zavatra tsy nampozina ny hoe kibinao ty efa ngeza be mihitsiny dia efa mitandrina dokotera tena efa miezaka tampoka be le accident nahazo anahy bebe ihany izay raha very zay tena kambana ny zanakao io e sady misaotra an'Andriamanitra fa mba tsy nanino tsy naninona marina ve zany dokotera ao nge atodikely ty écran ty dia jerevanao azy e io hitanao ty zao ny anankiray dia tianindray marina ve io appareil io marina io e tsisy diso zany io andrekakio tsy nampoziko indray mieritreritra hoe tsy ho vitanao ny amoakan'reto zaza reto tena operena ianao
manomana vola. ay izaho koa e dia mety hoe ohatrinony Misimisy ihany a fa izay ny tsara indrindra tena mananao tsy hatafavoaka zaza ntsony a mantsy. eny e ao fa ezaka hitady vola izay dokotera Fa zao aloha mandra-pahateraka ianao dia mila manao eko isam-bolana. eny toko Fanampin'izay koa dia aza manao reraka be loatra dia mila ampitoromaso tsara. Dia ny sakafo koa mba mahereza mihinana fa le zaza nge atoka kely dia kely e. Efa 7 volana ve mbola amin'ny grama ihany hatramin'izao. eny dokotera Ny tena mahalehibe zaza aingana dia ny akondro, ny zavoka, ankoatran'izay izay sakafo hitanao fa hoe mety e. eny dokotera ao fa ezaka hisakafo tsara Ary to dadabe irery ny ato trano. Nga hita e bebe anareo taoko dokotera lava tsisy farany. Fa roviana tokoa izany bebe niteraka. Mbola miandry volana Misaotra anao mankafy ny radio l'ambassadeur eo amin'ny 3 104. Ay ve dia nareo izany izao miandry kambana kely eo. miandro miaraka amindry etoko nga zay rery. Fa ahoana hoa izany na kambana an'ilay zazakely nareo e. Nefa ny dada tosindry herineny fara tsisy kambana. Koa na zay mivady ary mba gaga ihany koko dia tsy fantatra mihitsy ny nahatonga azy ho kambana. Dadabe izany izao faly be o. Ko rehefa zay aloha ny zava-misy dia tsy maintsy faly. Za zany efa te hita an'ilay zazakely. Dia miomana tokoa aloha fa hitaiza. Tena na izao ve moa dia avita hitrorontsony fa dia nareo sisy e. Dia tsy mianatra intsony izany fa mitaizako. Aiza kosa e mba mifandimodimoko nareo ve olona zafikely be da be ireo dia Dia inona nay tokoa moa izany dadabe ilay zazakely ho avy eo. atao hoe ray aman-dreninareo nefa izy mbola zaza. Fa tsy hoe zandrinay. Ohatran'ireo ray aman-dreninareo ireo satria zandriny ray aman-dreninareo ihany izy ka. Zandrin'ny papa zany. Izy farany indrindra amin'zareo. Ndrekaka mahampamebe zany antso anazy eny an-tokotany hoe dada fara nefa ary izy kely dia kely noho anay. Zay nge le mahavoanareo ankizy tanora ankehitriny e. Marina sekena hoe lehibe nareo fa mipetraka foana le rafitra hoe ray aman-dreny sy zanaka e. Eny fa hafa kely a. Izy aloha hafa e fa saingy ndefa zay ny zava-misy dia tsy maintsy ekena aloha akia. Iny bebe ndanakitsy ianao izy fa misy entana hoentiny iny sady mavesatra. Efa nge zany zany kibony bebe zany. Ka efa hoe kambanako Sady miresaresa be rizy mandeha. angakanga ndry e. Anoana bebe a? ahoana ky Bebe avy aiza ianao zany? Netsetsena kely aky dia avy any amin'ny dokotera koa. No a bebe. Ahoana ky? Ianao ve zany tsy matahotra amin'ilay hoe hiteraka? Nahoana moa tsy atahotra? Tena mampatahotra be mihitsy? Matahotra ihanyko. Nga moramora izany miteraka izany. Fa tsy hoe faly fa miandry ilay zazakely? Mampatahotra izany kiala kely tia. So ihany ndry fa tonga aty fa misy lamba sasandry eo fa tsy vitako. Eny ary.
maninona hoa elany tsy miresaka tsony malemilemy be asandra eo moa hoe aza manao azany ka za ngamba iverinao any amin'Andriamanitra moa hoe andao moa miaraka foana efa izay ve nitenentsika hoe tsika miaraka foana dia sady tsika efa kely sisa nge dia ho any amin'ny dadasineny tsika tsy tia zareoko izy ange tsy tia handray atsika ho fa mety mavesatra ho azy tsika sindria dia izany ve moa mpalahelo an'lahy ka dia arilahy rereto ve za ka laikia ao ary dia raha tonga any amin'ny dada sy ny nenindria dia teneno izy hoe tiako foana izy na dia tsy tiana azy ilahy koa lesa ko za indringa mba tiany fa za nge tsy tiany dia finoa zareo e tsika ary mitovy amiko ka ndri mbola matanjaka fa za so maty ilahy koa se manina koa ary dadasinenina nao atsika ohatr'izao e fangatsika izany maditra be dia mbola voaditsika dia efa vonoany zareo lazany hoe ntsika ary endry be ka zany foana ny averimberina hoe manelingelina ny fiainanontsika sady tsy fanenentsika koa tokony nanaky aty fa zareo ihany io dia avoandre rehefa tonga tsika dia ataony an'izao za malahelo be fa za mandeha izany moa e za koa ary malahelo tsy te hisaraka amindriny fa za zao tsy maintsy maty dia miverina any amin'Andriamanitra indray voaty akipy ve tsika ary zoky dia efa tomany ny iainana nefa mbola aiza izany fiainana izany dada sy neny ihany eo raha mba fantatry zareo nge hoe tsy avy amintsika na tonga tsika tato akibo amin'eny fa Andriamanitra nametraka atsika ato dia tsy hamoana atsika izy e lazainy fa hoe zaza tsy nirina indray o tsika mampitondra fahoriana malahelo be aho fa za miteny an'izany ry fa izany no teneno toko izany foana ny teneniny isan'andro eo makarary fo beky izany tsika indray ary lazay fa manala baraka anazy nefa nyzany koa ve dia maro veloma zoka sanandria zoka aza mandeha moa hoe zoka azy ilozana hoaza zoka zarery ve zany ny ade tena tsy mihetsika tsony zoka hoe iny mazava be iny hoe tonetiny zoky zokina iny aviverena zoka lasy zoky zarery zany sisany eto veloma zoky tiako
fa ahoana dokotera maty ny zaza anankiray fa ahoana za koa aza mba gaga amin'izaoko misy zavatra tsy milamina angamba tany aloha tany a andriamanitro eny e na izany aza aloha zavatra mitranga ihany izao e fa aza taitaitra fa sao dia manimba ny fahasalamanao eo indray tena tsisy hevitra tsony ty efa tsy mihetsika tsony efa tsy mitepitsony ny fony dia atao ahoana zany dokotera tsy maintsy miditra bloka zao dia zao ndry zany ve tsy maintsy avoaka io fa sao dia mamono an'ilay anankiray na ny hainao koa aza mety ho voasaringotra amin'io zany ve no zany dia tsy maintsy miditra bloka androany arivotsika tsy maninona dokotera efa voninareo na zao dia zao arany ay azao zany a ianao tsy modintsony Dia fa afary daholo ny entana rehetrarehetra na ny fitaovanao zany na ny zazakely dia tonga dia asevy mitondra ny ursi koa satria mbola tsy mahazo mampinoana ianao ay eny ary dokotera arabaina rysea dia nanao ahoana izy tao mampalahelo anefa ohatrany sapitsapina ilay zanakitsika zany ve eny efa soa ihany koa aloha mba velonaina e satria le dokotera teo amin'ny teny a hoe saika nanaraka mbaka ny haiko hoe raha maty teo koa izazy io saika loza fa sapina ahoana zany aloha e izy lasa be lobe nefa ny vatany kely zany ve tena mampatahotra le izy fa na le dokotera aza ny vakivava mihitsy hoe mbola tsy nahita zavatra ohatry ty loza sady ny zavatra mahagaganay a tsy nitomany mihitsy io hatramin'ny voany ka hatramin'izao dia iza no azo le lasa le vavy le vavy kely mazavy zany fa le zavatra natao reny na tonga n'izao rehetrarehetra izao le fanafody mifangaro tao daholo na ny tambavy na ny pilina ny dokotera tsy hitantsony dia ahoana no avin'izany zazavavy kely be loha zany tsy hitantsony reraka mihitsy ny saiko tsika dia efa niaritra tamin'ny fitondrana azy tao amboaka dia izao indray zany hitaiza zazasapona tena ohatrany tsy ho vita korsea dia anao inona indray zany ianao hovonoana indray zany io zazy io tsy haiko andeha aloka zao a mila mibebaka amin'Andriamanitra atsika sy ianao satria nanao tsy mety mihitsy teo amin'ny fiainantsika tsika sy ianao no nanao adalàna nefa dia zazakely tsy manatsiny ohatr'izao no mijinja ny vokany maharary ny andohako tontolo miafina tantara nandrenesanao anisy lofo Lucie, Simonette, Eva, Saondra ary Aina.
Zarehetra maizina mitoetra ty